Mahakasika ny ekipa-pirenena eo amin'ny resaka baolina kitra izay ihany dia mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao. Hernienne Ralson izay fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Nene, anisan'ny nitondra vokatra tamin'ny ekipa-pirenena teo amin'ity taranja baolina kitra ity tamin'ny fotoan'androny. Nahita ny lalao ny fandonan'ny Bariany Madagasikara sy ny US Créteil, lalao fitsapana natao tany France ny volana marsa lasa teo ny tovolahy. Ny fahitany amin'ny ekipa-pirenena malagasy dia manana no aviny ireo pila ravinahitra any amin'ny nosy ravavy La Réunion sy any Algérie ary ireo pilalao mila ravinahitra any Europe. Hitan'izy tokoa fa dia tena manana no aviny reto pilalao zandriny natsoina sy nitsapana tao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy ireto. Nijery matsa ny ekipa nasionaly magna tany fa hitako hoe nahafapo azo ny dia za aloha zalahy zany efa mba ohatrany hoe tsy dia mifankalala nefa nihita ihany efa samy maty anina dia angambany hoe mila ampifamenoana amin'ny ankizy eto an-toerana zay ihany fa mahafinaritra ka mahafinaritra ny lalaoan'ny ankizy tany. Mety nahoana ny fahitanao hoe fanantenana ho an'ny hoavin'ny baolina kitra taorianan'ilay lalao hitanao tany? Fanantenana nge moa misy foana io antsika mpilalao misy foana zany ny fanantenana fa zavatra ohatrany hoe remarque kely hitako fotsiny hoe any amin'ilay resaka discipline ihany zany any ihany ny base lehibe izy ianao rehefa discipliné ianao tsy hitako hoe tokony andeha ny zavatra rehetra. Avatra ro an'ireo zandrikely aty reny? Ny avatra ho an'ny ankizy aty aoriana inona moa izy teo le mila mazoto zany mila mazoto dia ny obstacle be da be dia iny obstacle iny mila sautiana foana fa ny ankizy zany tsika nge mahay baolina ny ankizy malagasy mahay baolina azo mahay tena mahay tsika fa hitako hoe zay sy mahay lesona kely amin'ny ankizy amin'izao raha ny fahalalako azy tsisy ohatrany talohatsiny hoe misy ankizy anankiray misongadina ao anatin'ny roa taona dia misongadina eo foana ohatrany tsy dia nahenao an'izay tsony aloha no dia tsy tanterana tsony fa le izy zavatra ananantsika ao amintsika zany le fahaizana le baolina kitra dia izay fotsiny hitako hoe amboarina kely zany amin'ilay ankizy izay ny toko atsipy amin'ilay ankizy mpilalao amin'izao fotoana.